hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ali miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandaharana sekoly sabata eto amin'ny Hope Fire Radio ity. Ady hevitra tany Jerosalema izay no lesona fahasivy izay iarahantsika mamerina amin'ity andro anio ity. Melo izany nefa dia manasa antsika hivavaka. Raha na io izay ny an-danitra misaotra anao izay no ny famindramponao nanomezanao izao sabata anao masina izao. Ary raha hianatra ny teninao eto izay amerina izany, izay ny anarana endry sy ny herinandro dia mangataka ny fananao masina mba hanome tsilosaina na tsirairay avy, ary esory ny hevitra mibahana ao am-porona irehetra mialoha mba ho potehanao izany. Mangataka aminao koa mba ho foananao izay toe-tsaina manosika anay hanohitra anao mandrakariva. Eto amin'ity lesona ity dia hianatra an'izany izay. Tonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ady hevitra tany Jerosalema. Ny tsenjery dia hoe raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nanareo alahelo dia mamela ny elony mba avelan'irainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Tamin'ny lesona lasa antsika dia nijery ny tantaran'i Bartimeo. Dia tamin'ny fotoana io dia nambara teto aminy fa hoe nanana finoana i Bartimeo izay natonga anazy nahazo an'ilay fanasitrahana. Tsy inona ilay finoana nanana fa Bartimeo no nasana an'io ampahabe-maso fa hoe Jesosy Kristy no misy. Ary taorian'izay namelan'i Kristy any Bartimeo ilaza an'izay hoe ry Jesosy zanak'i Davida mamela ny eloko, mamindrafo amiko. Taoriana namelan'i Jesosy an'izay any Bartimeo teny an'izay dia nanomboka nitondra tena ampahabe-maso amin'izay Jesosy. Tsy intsony izany le hoe aza lazalazaina zao zavatra izao. Fa nanomboka hatreo dia nisy ampahabe-maso amin'izay izany Jesosy hoe izy tokoa izany Mesia ambara zany. Ary dia ho resantsika zany ny toe-javatra izay nisy fa natombotra zany fotoana Pasika ankehitriny. Ary dia nitododo any Jerosalema Jesosy. Tapon'i Jesosy tao dia nisy fiadanam-po tanteraka ary nindra ny hafanampoana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireo zavatra izay anosika azy andeha anatona an'io Jerosalema io. Jerosalema izay fantany mihitsy fa hoe io no toerana izay anaovana sorona ny ainy. Reto mpianatra kosa nefa dia rehetranyizany dia zany andeho any Jerosalema zany dia nanana fahatsapahana aiasy tahotra. Misy fahatsapahana mistera tao anatin'ny tao tamin'reto mpianatra reto. Ary dia Jesosy nandeha teo aloha, ny mpianatra kosa tao aoriana miasa saina tahotra anepony any. Ary dia natsony Jesosy indray ny mpianatra nandidina azy dia zao no nambarany hoe indro hoy Jesosy miakatra ho any Jerosalema isika dia ho tanteraka izay rehetra nasaratam-pahaminany amin'ny zanak'olona fa ho atolotra amin'ny jentilisa zaho izy Jesosy, ary ataony jentilisa fimehezana sy aratsiana ary ororany ary ho kapohany sy ho vonony, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana indray izy. Ary tsy nisy azo nyreto mpianatra reto izay zavatra izay nilazaina zany tamin'ny fotoana io. Dia andinika an'ity lesona ity ary zany tsika zaraintsika anankitelo zany lesona izany. Dia nakao Jerosalema. Ny andro voalohany tao Jerosalema fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa dia ny andro faharoa tao Jerosalema. Ary ny fizarana fahatelo dia ny andro fahatelo tao Jerosalema. Resantsika zany ny andro voalohany tao Jerosalema ilay fidirana manetriketrika. Ina moa zavatra izay voalaza eto amin'ity tantara eto ity? Izy ity dia raha-pahatsahivana dia milaza ny fanomanan'i Jesosy sahady ny tenany anaiky an'ilay mamesia azy. Ary dia nisy zavatra izay nampanaovan'i Jesosy an'reto mpianatra reto
ny rany izy andehako ao Betifaga fa misy zana-brika ao izay azo ampiasaina. Ary dia fantatra Jesosy mialoha ihany koa ny fisian'izany olona zany manatompo zana-brika io ary io olona io dia anontany. Dia fantatra Jesosy hoe zao no havaly an'izany fanontanian'ny tompony ity na olona manodidina eo izay mahita an'izany zana-brika zany izay hoe vahana. Fantatra Jesosy ihany koa mialoha fa tamin'ny nanosorana ny Solomona ho mpanjaka tamin'izay fotoana izay dia nantanteraka an'ilay fanan'ny zanak Zakaria mikasika momba ny Mesia i Solomona nitaingina an'io zana-brika io. Voalaza zany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany andiny 7:30 ka hatramin'ny 4:30. Kitikany hoe zany amin'ny anaran'i Jesosy. Nosorana ho mpanjakan'Israely Solomona. Ary ho Davida mpanjaka, antsoiaka ty anko Zadoka mpisorona sy Natana-paminany ary Benaia zanak Joiada. Dia niditra nakeo anatrehan'ny mpanjaka izy teo lahy. Hoy ny mpanjaka tamin'izy ireo: ento miaraka aminareo ny mpanompo ny tomponareo ary ampitengeno ny ampondra vaviko i Solomona zanako lahy, ka ento miditra any Giona izy. Ary eo ka nositra azy ho mpanjakan'Israely Zadoka mpisorona sy Natana-paminany. Tsofinareo avy eo ny anjomara ka lazao hoe ho ela velona ny Solomona mpanjaka. Zay zany nivakin'ilay teny izay efa fantatr' Jesosy zany vaky ny teny zany. Ary Zakaria mpaminany koa dia nanamaminy an'izany fa izay mpanjaka amin'izay fomba ny Israely izay dia mitaingina zana-brika no fomba fanaony. Jerika antsika ny amin'ny Zakaria 7:7. Zakaria 7:7 ny 7 dia zao mivaky n'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe ilay mpanjaka hitondra fiadanana. Mifalia indrindra ry ziona zanaka vavy. Manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy. Indro mpanjakanao avo anao. Marina izy sady mpandresy, manetry tena sady mitaingina biriky tanora, zanaky ny boriky vavy. Fantatr' Jesosy zany zay zavatra zay ary dia ankehitriny dia ampiarin' Jesosy zavatra efa hiditra ao Jerosalema izy. Ary izay fomba nataon'i Jesosy zay dia tena nahafaly an'ireto vahoaka reto satria fatan'izy ireo mihitsy zany hoe tena itian'ilay Mesia. Ary dia nirehitra tao am-pony reto vahoaka reto amin'izay ny afanampo rehetrarehetra hoe zao vao afaka mifanagejany Romanina isika rehetrarehetra. Ary dia nisokatra ny fahalatanana rehetrarehetra, navoaka dolidolo zao karazana lamba sy karazana zavatra maro samihafa zao ampiratiana amin'izany fiavian'ilay mpanjaka izay hiditra ny Jerosalema amin'ny fomba netriketrika zany. Ary dia ny fanantenany reto vahoaka reto dia hoe amin'ny fotoana fidirana ao Jerosalema io dia ho raisina ny fanjakana ary dia ho verina amin'ny Israely indray izany fanjakana izany fa tsy ho ambany vahoan'ny Romanina intsony izy ireo. Resy lahatra tanteraka ilay vahoaka zany fa hoe tonga zany ora fanafahana azy ireo zany amin'izao fotoana izao. Ohatra ny azon'izy ireo atsaina ilay tafika Romanina tamin'io fotoana io izay nanaovana zany orakoraka izany hoe hosana ho any zanaky Davida. Nanaovana zany orakoraka zany hoe iny ny tafika Romanina reny fa resy ary dia lasa manjokojoko miala moramora amin'ny toerana misy azy. Kanefa na dia nomaniny Jesosy ary zay zavatra rehetrarehetra izay dia tsy hoe koa rena hanafaingana toe-javatra Jesosy. Fa rehefa tafiditra tao Jerosalema izy dia inona nataony isika? Niala moramora teo anivon'ny vahoaka izy ary dia niditra mangingina tao amin'ny tempoly dia nitodika nerikerika fotsiny dia avy eo dia lasa nidify. Tsy hitan'ireto vahoaka reto. Ary dia tsy hitany miaramila Romanina hoe inona zavatra izay tokony ho atao anatrehan'izany tsisy fikominana niseho teo, tsisy zavatra maro samihafa izay niseho. Fa reto mpitarika jiosy dia nilasa ny sainto tokana kely hoe miala ilay olona tsy hitanalehana. Dia lasa Jesosy niverina tany Betania indray niaraka tamin'ireto mpianatra reto. Saingy tamin'io fotoana io dia voarehitra mipitikafo izay tsy maintsy handraisan'ireto jiosy reto ny fanapahan-kevitra na hanaiky an' Jesosy na handa azy. Ijerindraitsika zany ny andro faharoa, fizarana faharoa zany izay ahitana an'ireto ampahan'ireto hoe ilay ozina sy fanadiovana. Eo amin'ity andro faharoa ity dia atolotry marika amintsika indray ilay sandwich story. Ity zany sandwich story faha-efatra eto amin'ity bokin'ny marika ity. Reto aby ireo tantara ireo
ny nanonozonana ny aviavy. Marka toko 20 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Andeha vakitsika aloha zay amin'ny anaran'i Jesosy. Marka 12 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Ilay aviavy tsy namoa. Noho ny ampitson'iny rehefa niala tany Betania Jesosy dia natsiaro noana ary natsinjo azo aviavy mandravina iray tery lavidavitra izy dia nakeo so mba ahita voniny eo aminy. Kanjo no tonga teo izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany. Fa mbola tsy fotoana famoizan'ny aviavy. Hoy Jesosy taminy, aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay ary narezany ny mpianany. Zay zany le tantara voalohany amin'ity sandwich story ity. Ny tantara manaraka indray dia voalaza eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny Marka 1:10 ihany. Vaketsika ihany koa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Jerosalema izy ireo dia niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly, sady nanjera ny latabatra ny mpanakalo vola sy ny seza mpivarotra vola mailala. Ary tsy navela ny isy olona hitondra fanaka andeha hamakivaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe, tsy izao va ny voasoratra, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa manao azy ho zo fireneny jiolahy. Rehefa nare izany, ireo lehibe mpisorona mba mpanora-dalàna dia nitady izay hamonoany azy, saingy natahotra azy izy ireo, satria ny vahoaka rehetra dia talanjona no fampianarany. Ary isakariva dia niala nakeny ivelan'ny tanàna Jesosy sy ny mpianany. Le tantara fahatelo amin'ny sandwich story io indray dia le hoe amin'ny 20 ka hatramin'ny 20, momba n'ilay aviavy izay maina zany. Noho ny maraina ny andro, raha nandalo teo izy ireo dia hita ny fa efa nalazo hatramin'ny fotony ilay azo aviavy. Ary na tsy apeteraka ny teny taminy hoe raby io, indro efa malazo ilay azo aviavy nozoninao. Fa Jesosy tamin'ny mpianana, manana finoana an'Andriamanitra ianareo, lazaiko aminareo marina tokoa, na iza no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerahana anaty ranomasina ary tsy mihanahana ao am-pony, fa mino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Ko lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia mino fa efa nandray ianareo ary ho azonareo izany. Ary amitsangana mivavaka ianareo ka misy olana ananareo alahelo dia mamela ny elony mba havela andrainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Fa raha tsy mamela eloko ianareo dia tsy hamela ny elokareo kosa andrainareo izay any an-danitra. Lesona iray ihany no tiany Jesosy ampitaina ny amin'ity aviavy sy ity tempoly izay nodiovan'i Jesosy ity. Satria ny momba n'ilay tempoly dia maneho ny fikasan'Andriamanitra. Ary ilay aviavy kosa dia mitantara ny zava-bitan'ny Israely. Andeha ampitaitsika ireo tantara anankiroa ireo. Momba n'ilay tempoly zany, inavy ny fikasan'Andriamanitra teo. Dia voalohany indrindra, nanolotra famonjena ho an'ny rehetra Andriamanitra. Vaketsika ny Marka 1:17 tapany voalohany. Izao mivaka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe, tsy izao va ny voasoratra, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho amin'ny firenena rehetra. Raisina tao amin'ny Isaia 40:7 izay teny izay. Manao ahoana nefa ny fihetsika izay nasehon'ireto mpitondra fivavahana reto ny amin'izany tempoly izany? Simba le tempoly, naloto le tempoly. Izao indray ny voalaza mikasika an'izay amin'ny Marka 1:10, ny 7:20 tapany faharoa. Vaketsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa manao azy ho zo fireneny jiolahy. Araka voasoratra amin'ny Jeremia 7:1-20. Ary dia inona nataon'i Jesosy? Naverin'i Jesosy tamin'ny laoniny izany fahadiovan'ny tempoly izany. Araka voalaza ao amin'ny Marka 1:10, ny 5:20 sy ny 9:20. Ary tonga tany Jerosalema izy ireo dia niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly, sady nanjera ny latabatra ny mpanakalo vola sy ny seza mpivarotra voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha hamakivaky ny kianjan'ny tempoly. Jerentsika indray ilay tantara momba n'ilay aviavy. Inona ny fitovian'ireo tantara anankiroa teto amin'ity sandwich story ity eto reto?
eo amin'ny momba ny aviavy io dia zao maneho ny zanak'Israely zany aviavy zany. Nomen'Andriamanitra fitahiana zany zanak'Israely zany ary dia miroborobo mihitsy ny raviny, mamokatra be zany aviavy zany. Araka ny voalaza eo amin'ny Marka 1:10 tapany voalohany. Zao vakany zany teny zany minaran Jesosy hoe ary natsinjo azy aviavy mandravina ray tery lavidavitra trery izy dia nakeo sao mba hahita voniny eo aminy. Dia mitovy amin'ilay zava-misy teo amin'ny tempoly ihany. Ny zavatra misy eto amin'ity aviavy ity fa tsy nahita voniny anefa Jesosy rehefa tonga teo amin'izany aviavy izany. Tsy zavatra izay azo nohanina tao anatin'ity aviavy ity fa nandravina fotsiny. Araka voalaza ao amin'ny Marka 1:13 tapany faharoa dia zao hoe kanjo noho ny tonga teo izy dia tsy nahita na inona fa tsy ravina ihany. Ary dia ny hita manaraka dia ny fihetsika izay nataon'i Jesosy teo anatrehan'izany aviavy izany, sahala amin'ilay fihetsika izay nataon'i Jesosy teo anatrehan'ilay tempoly izay voaloto. Dia tsy inona zany fa no lavin'i Jesosy izany aviavy izany. Volazantsika zany, hitantsika zany ao amin'ny Marka 1:20. Marka 1:20. Minaran'i Jesosy hoe noho ny maraina ny andro, raha nandalo izy ireo dia hita ny fahefanalazo hatramin'ny fotony ilay hazo aviavy. Ny lesona azo tonona zany dia zao hoe ny drafitry ny famonjena zany dia tanterahana amin'ny alalan'ny fiangonana. Raha ohatra ka tsy mahomby ny fiangonana dia averin'Andriamanitra amin'ny laoniny indray izay zavatra izay. Fa ireo izay manimba n'ilay afatra zany, ilay afatry ny famonjena ka tsy mibebaka dia ho lavina sahala amin'ny zavatra nisy eto amin'ity aviavy ity. Tiako ny amaky an'izao andalan-teny notsongaina avy tao amin'ny fanahy faminaniana zao ho antsika. Nalaina tao amin'ny Testimonies for the Church volume 4 page 613 sy 614. Ny antony tsy hanana ny vahoaka antsika fahefana da noho izy ireo milaza ny marina fa tsy manatanteraka izany. Kely ny finoany sy ny fatokiny an'Andriamanitra. Maro no manana foto-kevitry ny famarinana nefa tsy mahatsapa ny heriny ao amin'ny fanahy. Ny aviavy izay tazana mampiseho ny rantsany mendrika eo amin'ny tarehan'ny lanitra, kanefa rehefa atonina nataon'ny mpanavitra ny hitadavana vota ao aminy dia indro tsy nisy afa-tsy ravina ihany. Rehefa tsy misy asa feno atao ho anareo isam-batan'olona sy amin'ny mahafiangonanareo dia tonga aminareo tokoa ny ozon'Andriamanitra tahaka ny anjerany tamin'io azo tsy mamoa io. Iroso eo amin'ny tapany fahatelo farany ary zany tsika amin'ity lesona ity, ilay andro fahatelo tany Jerosalema. Ahitantsika ilay hoe fahefan'i Jesosy sy ireo fanontaniana karazany roa. Ny anankiray fanontaniana feno hevim-petsy ary ny anankiray fanontaniana feno fahatsorana. Resantsika anatin'izay famaranana lesona izay ny amin'io andro fahatelo izay nidiran'i Jesosy tao Jerosalema io. Resantsika zany ty fahefan'i Jesosy ity. Vakintsika ao amin'ny Marka 1:20 ny 17 ka hatramin'ny Marka 12 ka hatramin'ny faha 12. Zao mivakin'izany teny zany aminaran'i Jesosy. Dia tonga tany Jerosalema indray izy ireo ary nitsangatsangana tao amin'ny tempoly Jesosy dia nanatona azy ireo lehibe ampisorona sy ny mpanao ara-dalàna ary ny lolona ka niteny taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izay zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany ka anaovanao izay zavatra izao? Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, anontany anareo zavatra tokana kosa aho ka valio dia ho lazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valianareo aho. Ary izy ireo nikondoka ny teny hoe raha lazaintsika mantsy hoe avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo? Fa ho lazaintsika va hoe avy tamin'ny olona va? Natahotra ny olona izy ireo satria neken'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ireo hoe tsy fantatray. Hoy Jesosy taminy, izao koa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Toizantsika ao ny Marka 12 hatramin'ny toko 1 ka hatramin'ny 12. Ary nanomboka ny teny tamin'ireo tamin'ny alalan'ny fanoharana izy hoe
Nisy lehilahy ray nanao tany-boloboka ka namefy azy manodidina sy ny ady lavaka famaizana ary nanorina trano fiembenana dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka lasa nakany an-tany hafa izy. Rehefa tonga ny fotoana ny vokatra dia naniraka mpanompo ray izy nakany amin'ireo mpiasa tany mba handray apahany amin'ny vokatra ny tany-boloboka. Fa nosamborin'ireo ilay mpanompo sady nokapony ary nampialany maina. Ary naniraka mpanompo fandray izy ho any amin'ireo fa io koa dia noratrain'ireo ny lohany sady nalainy baraka. Ary nandefa iraka ray hafa indray koa izy fa io indray kosa dia novonono faty. Ary mbola maro koa ny rany fa ny sasany kampohany ary sasany novonono faty. Ary mbola nanana iray izy dia nyzanany lahy malalany ka noho ny farany dia naniraka azy akany amin'ireo izy sady niteny hoe hanaja ny zanako ireo. Ireo mpiasa tany ireo nefa dia nifampiresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Dia nisamborin'ireo izy ka novonono faty ary natsipy ny teny ivelan'ny tany-boloboka. Ka ahoana ary nataon'ilay tompon'ny tany-boloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ireo mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tany-boloboka. Ary mbola tsy nivakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izany no efa natao fehizoro. Avy tamin'ny tompo izao ka mahagaga masontsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo nefa natahotra ny vahoaka satria fantany fa mahakasika azy ireo ny nilazan'i Jesosy ilay fanoharana dia nandao an' Jesosy ny olona ka lasa nandeha. Inona zavatra nisy teto? Tsy nisy sa ny teny mafy an'i Jesosy rehefa norohana hiala tao amin'ny kianjan'ny tempoly ireo mpivarotra. Na izany aza efa ny ampitsony iny dia nanapa-kevitra ny hanala baraka an'i Jesosy ampahabemaso tamin'ny alalan'ny fanontaniana momba amin'ny fahefany reto mpanoradalàna sy fariseo reto. Hain' Jesosy anefa ny nanontany ary dia tonga eo amin'izy ireo indray izao ny baolina na nanaiky ny fahefanijona izy ireo na nandaza ny fahefanijona zany dia tokony hanao toy izany ihany koa amin'i Jesosy. Rehefa nifarana tamin'ny fangaiaizany reto fariseo sy mpanoradalàna reto ilay ady hevitra satria dia nialamaina izy ireo ary Jesosy koa tsy nanome valin'ny fanontaniana dia nanome fanoharana anankiray Jesosy tamin'izay fotoana izay. Nampitahay ny Isaia tamin'ny tany-boloboka anankiray ny Israely izay nandrasan'Andriamanitra fitsarana. Neny vakintsika amin'ny Isaia 5 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Isaia 5 1:1 ka hatramin'ny 7. Zao mivaka izany teny izany aminaran'i Jesosy. Ny tany-boloboko ny tompo. Avelao hira ho an'ny malalako dia ny hiran'ny malalako ny amin'ny tany-bolobony. Ny malalako dia manana tany-boloboka tao amin'ny avoana lonaka. Nasainy io ka nesorony ny vato dia novoleny karazam-boloboka tsara. Nanao trano fiembenana teo afovoany izy ary nandavaka famiazam-boloboka teo. Dia nanantena azy hamoa voloboka tsara izy, kanjo namoa volobo-dratsy io. Noho izany riponina ny Jerosalema sy ry lehilahy amin'ny Joda miangavy anareo tsarao aho sy ny tany-boloboko. Inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany-boloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voloboka tsara aho, nahoana no namoa volobo-dratsy izy? Ko ankehitriny aoka ambarako anareo izay ataoko amin'ny tany-boloboko. Esoriko ny fefitsilony ka ho levoniny izy, arodako ny fefi-vatony votsakitsaka izy. Ataoko simba tanteraka izy, tsy ho etezana ny sampam-bolobony ary tsy ho evoina izy fa ho rakotry ny anjavidy sy ny tsilo ary ho didiko ny rahona tsy hampilatsaka ranonorana aminy. Fa tany-bolobok'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ny taranak'Israely ary ny lehilahy amin'ny Joda no volotiny dia nanantena fitsarana marina izy, kanjo indro eloko abehivava, ny andro famarinana izy kanjo indro fitarainana. Dia toy izay ihany koa no nampiasain'i Jesosy mba anehoana ny fihetsika reto mpitarika Jiosy reto. Nahita raratra ny fiainany tao amin'ity fanarana nataon'i Jesosy ity reto mpitarika Jiosy reto, kanefa tsy nety nanitsy ny fitondrantenany izy ireo. Dia jerentsika izany araka ny voalaza amin'ny Marka 12 ny 9:12 an'izany fiziriziriny tamin'ny fomba fiainana izany. Zao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary nitady hisambotra azy izy ireo nefa natahotra ny vahoaka satria fantany fa mahakasika azy ireo ny nilazan'i Jesosy ilay fanoharana. Dia nandao an' Jesosy ny olona ka lasa nandeha. Vakintsika zao noty izao izay nalaina tao amin'ny lesona. Nanome fampitandremana entitra ho an'ireo mpitondra fivavahana ny amin'izay efa rany zavatra ataon'izy ireo Jesosy tao amin'ny tantara io. Raha jerena araka izany dia fampitandremana feno fitiavana ny fanoharana nataony.
tsy diso ariana loatra ho azy ireo raha miova izy ka mandositra ny fitsarana ho avy. Ibebaka ny sasany amin'izy ireo ary iovaka andray an' Jesosy, ny sasany kosa tsy hanao an'izany. Eo amin'ity andro fahateloty ihany koa dia nirahina ny Fariseo sy ny Herodianina mba hamandrika an' Jesosy. Vonona ny idera azy mihitsy azy izy ireo, anaiky ampabe masony mampampianatra azy. Miariara nefa fa mifono hevitra ratsy ilay fanontaniana. Vakitsika ny Marka 12 na 13 ka hatramin'ny 17. Arisana dia fa iraka keo amin'i Jesosy ny sasany tamin'ny Fariseo sy ny Herodianina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Rehefa tonga ireo dia niteny taminy hoe, mpampianatra, fantatray fa marina ianao ka tsy mampiovanao ny hevitry ny olona, ary tsy mba mizatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsy? Hanome va zahay sa tsy hanome? Fa izy nalala ny fiatsaram-belatsihan'ireo ka hoy izy taminy, nahoana ny maka fanahy ianareo? Hitondray denari iray aho mba ho jereko. Dia nitondrain'izy ireo izy. Ary hoy izy taminy, aniza io sary sy soratra io? Dia hoy izy ireo taminy, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay ho an'Andriamanitra. Dia gaga taminy izy ireo. Niariary fa ratsy ilay fanontaniana. Ny fanekena fa tsy maintsy mandohetra izy ireo dia midika eo fanamelohana ny vahoaka. Ny fanekena fa tsy tokony handohetra izy ireo dia nomelohan'ny Roma. Nefa tsy vitany hoe afaka tamin'ny fanamelohana rehetra izy, fa nazava ny tena fifandraisan'ny fanjakana sy ny fiangonana. Aloava an'i Kaisara izay an'i Kaisara hozy Jesosy, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Toizantsika ihany ary ny lesona. Anjaran'ny Sadoseo indray izao no nanao an' Jesosy ohatrany hoe mampiomehy. Nampiasa fanoharana mahazatra izy ireo mba hanesonana ny Fariseo. Satria ny Fariseo dia nino an'ilay fitsanganana amin'ny maty, ary ny Sadoseo tsy nino an'izany fitsanganana amin'ny maty izany. Naseho an' Jesosy anefa ny fahadisoana anankiroa izay nataon'izy ireo. Vakitsika ane ny Marka 12:4 ka hatramin'ny 7. Fa hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso lalana anareo? Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsisy apakabady na avoaka-pakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Koa momba ny fitsanganana amin'ny maty, mbola tsy mivakianareo va ny ao amin'ny bokin'i Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny roy memy dia nanaovan'Andriamanitra tany hoe izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy fa andro velona. Ambaran'i Jesosy eto izany fa hoe tsy mahalala soratra masina ianareo. Mifanohitra mantsy amin'izay noresahan'ny fanoharana nataony. Ny Baiboly dia mampianatra fa ny tenantsika, ny vatantsika izany rehefa atsangana amin'ny maty dia tsy toy izay vatana ananantsika ankehitriny, fa ho tahaka ny anjely tsika amin'izay fotoana izay. Ary ny fiainana aoriana fitsanganana amin'ny maty dia tsy toy izay hoe fiainana mitovy an'ilay fiainana amin'izao fotoana izao, hoe apakabady sy amoaka-pakarina. Tsisy an'izany fanambadiana izany intsony amin'izay fotoana izay. Dia nambaran'i Jesosy koa fa tsy mahalala ny herin'Andriamanitra ianareo izy. Afaka manome fiainana ny maty Andriamanitra. Noho izany eo anatrehany dia velona izay rehetra manaiky an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny maty, fa Andriamanitra ny velona. Resantsika indray izao ilay fanontaniana feno fahatsoram-po izay natao tamin'i Jesosy. Ary ankehitriny dia mpanorandalàna no miditra amin'ny ady hevitra. Saingy tsy tahaka an'ilay teo aloha, fa ity mpanorandalàna anankiray ity dia mahita ny marina ao amin'i Jesosy. Jesosy ilay mpampianatra izay mendrika ny fampiresahana. Dia izay vakitsika amin'ny Marka 12 manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Izao mivaka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanatona an'i Jesosy ny mpanorandalàna anankiray izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihaino ry Israely, Jehovah Andriamanitritsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Nientam-po tamin'ilay resaka ilay mpanorandalàna, ka dia namintina ny valitenin'i Jesosy ary nanampy ny fanatsoahan-keviny manao hoe ny fitiavana dia mihoatra no fanatitra dorana
sy mifanatitra hafa rehetra araka voalaza ao amin'ny Marka 12 ny 9:30 ka hatramin'ny 3:30. Fantatra Jesosy ny fahatsiram-pon'ity lehilahy ity ka nanasa azy izy hanao ilay dingana izay akaikikaiky kokoa. Izao ny nambarany hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, akaiky ianao, mila manaiky aho mpamonjy ianao, izay fotsiny zavatra takiana aminao dia mahazo ny fanjakan'ny lanitra ianao. Raha tsy nitsatra nanontany azy izy ireo dia ho vitan'i Jesosy ny ampiova finoana na dia ny mpanora-dalàna, eny na dia ny fariseo aza. Kanefa dia najan'izy ireo ny fanadihadiana, ny fanontaniana isan-karazany, so sanatria voatarika anatona an' Jesosy, anaiky an' Jesosy izy ireo. Zao ny fanambarana tao amin'ny naoty amin'ny lesitsika manao hoe nahitsy fo ilay mpanora-dalàna, hita ny fatsotra sy nazava ny valitenin'i Jesosy ary nanaiky izany izy. To azontsika an-tsaina ny fiketroana nyreto mpitondra fivavahana raha nahita ilay mpanora-dalàna mahitsy fo ny ombon-kevitra tamin'ny valitenin'i Jesosy. Tsisy anao toy izany mihitsy mantsy izy ireo, nanamarina ny valiteniny feny fahatsoran'ilay mpanora-dalàna koa Jesosy, ka nambarany fa tsy lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny hoe tsy lavitra nefa dia tsy midika fa efa ao anatiny izy. Ny ilain'ity mpanora-dalàna ity ny anaiky ny momba an'i Jesosy aloha, ny anaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, ary koa ny anara-dia azy. Digana anankiray lehibe kokoa izany eo amin'ny dia lavitry ny finoana. Zao ny vakiteny izay nitsongaina tao amin'ny ilay fitiavana mandresy pejy 2:30. Ny mpanora-dalàna, ny mpisorona sy ny mpanapaka dia samy nangina avokoa. Menatra sy dino sy fanantenana izy ireo, ka ny tanondrika tsy sanametraka fanontaniana hafa intsony tamin'i Kristy. Ny fakanosana izy ireo sy ny tsy fahatapahan-keviny no azo lazaina fa nanimba ny fanajany vahoaka azy izay nijoro teo, ny ome nahita reto lehilahy mirehare sy nanamary-tena resy. Zava-dehibe avokoa ireo teny rehetra izay nolazain'i Kristy ireo sy ny nataony. Ka ho tsapa hitombo fatratrany ny hery miasa mangina avy amin'izany taoriana n'inona nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana sy ny akarany tany an-danitra. Betsaka tamin'ireo izay nitebiteby ny andry ny vokatry ny fanontaniana an'i Jesosy no nanjary mpianany tamin'ny farany, voatarika voalohany ho eo aminy, tamin'ny teniny, tamin'ny andro nisy eo ny zavatra lehibe iny. Izay indray izany lesontsika tamin'ny tean'io ity. Andriamanitra anie no hitahirantsika zany lesona sarobidy izany ary ampahirantsika. Anasantsika hivavaka. Misaotranao izahay Jehovah no ny lesona sarobidy izay nomenao anay indray tamin'ny tean'io. Naneo anay ireo fampianarana enina izay nozarainao ho anay tamin'ny tean'io ity. Ingana Jesosy malalo mba atsapa ny fitiavana izay nomenao anay izahay, fa izay tsiraray avy reto dia aza vela anaroka fotsiny Tompo. Aoka anie ny vokatry ny fanahy masina no hiasa amin'ny fiainanay ka tonga anay amoha. Aoka izay mba anaiky ametraka ny mahatepolona ao anay tsiraray avy eo amin'ny fiainanay, ary dia adio ho fonena fanahy masina anie izany fiainanay tsiraray avy izany. Ary misaotranao koa izahay no ireo fampianarana izay nalefanao tamin'ny alalan'ireo fanontaniana isan-karazany, nalefan'ireo mpanenjika anao ireo, kanefa dia nasehonao tampahendrena ny valim-panontaniana rehetrarehetra tamin'izany. Isaorana Jesosy eo ny lesona izay nomenao tamin'ny tean'io ity, fa dia apetraka aminao indray ny fotoana izay mbola ho arahanay tamin'ny Ompifay Radio. Vatonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Ompifay Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.